Sehatry finoana indray kosa ny alahady 20 Aprily avizao no hanamariana ny fetin'ny taranaka eo anivon'ny FJKM Andakana Ambohimanga Rova. Fotoan-dehibe hoan'ny mpino ao an-toerana tokoa zany ny andron'ny alahady io ary hanasana ny mpino rehetra. Toy izao moa ny fanazavana hoentin'ny mpitandrina Olivier le sabotsy. Manomana fotoan-dehibe ny fiangonana FJKM Andakana Ambohimanga Rova amin'ny alahady zao. Alahady fa 20 ny volana Aprily taona 2022 zay natokany fiangonana ho fetin'ny taranaka amin'ity taona ity. Ny fandaram-potoana moa zany de anomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fanompoam-pivavahana izay ho faranana amin'ny faraisana fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo ary ao anatin'izany fanompam-pivavahana zany de tahaka ny mazatra isam-taona dia misy ny fiantsona ireo taranaka ny fiangonana rehetra hoeny amin'ny altara ary mba ho fahatsiarovana dia isy fakanasary hoan'ny taranaka rehetra zay voatonina ary mijoro eny amin'ny altara mandritra ny fotoana io. Ny mahafetin'ny taranaka azy moa de io ny fotoana isehotsika taranaky ny FJKM Andakana Ambohimanga Rova rehetra ao anatren'Andriamanitra fa mbola misy taranaka mijoro zany fiangonana zany. Fotoana raha teo koa hitonana mbavaka manokana ny taranaky ny fiangonana Andakana rehetra. Raha oharina amin'ny teo aloha de ankoatran'izay efa mahazatra isa-taona de io ihany koa no fotoana zay ahafahantsika taranaka Andakana rehetra mandray ny dindinika maro samihafa amin'ny fanombohantsika ny asa fanaovana ny trano fisainana satria fatatsika fa anao an'izany trano fisainana zany tsika rehefa manomboka manatanteraka izany fanaovana trano fisainana zany sika ka eo no andraisantsika ny dindinika samihafa mahakasika izany ezaka trano fisainana izany. Misy fiara manokana fiara imbonana miainga eo amin'ny total ambodivona amin'ny 7 sasany maraina. Io dia mivantana eny Andakana avy hatrany. Ko dia ho anareo rehetra zay tsy mitondra fiara zany makeny Ambohimanga eny Andakana dia mamonjy amin'ny 7 sasany maraina nareo fa misy tompona andraikitra mikarakara an'izany eo amin'ny total ambodivona. Manaraka an'izany aorian'ny fanompoam-pivavahana dia isy sakafo nofo tsakitsaky maro samihafa ary sakafo vary sy laoka zay karakarain'ny sampana eny an-toerana mba ho toanaina ho antsika amidy amin'ny vidiny mirary ka aoka samy iomana isika mianakavy. Noho izany de miantso izahay de miantso manasa ny zanaka taranaky ny FJKM Andakana Ambohimanga Rova rehetra mba ho tonga maro isika eny Andakana Ambohimanga amin'ny alahady hoavy izao. Miantso atsika rehetra zay manana rohim-piaviana avy eny Ambohimanga mba ho tonga maro isika hanatanteraka zany alahady fetin'ny taranaka eny Andakana Ambohimanga Rova zany amin'ny alahady fa 20 ny volana Aprily hoavy izao. Ny fiangonana eny an-tanindrazana ny sampana velona rehetra de efa vonona tanteraka ny amin'ny fandaminana sy ny fandraisana atsika mpianakavy ny finoana rehetra amin'ny fotoana io.